ça va hein? C'est ça, Food Lovers. Bonne année daholo nareo hein. Bonne année 2023 ity hein. Bonne année. De kopatanao ani ekipani Aphrodita zay nanao ani voloko amizao taombaovao zao. De tout foana ny aventure culinaire antsika hitanay be mihitsy nareo hoe tian'le andao-andramana dia androany hoentinay indray nareo anandrana zany cuisine indonésienne zany ho any Indonésie ho any Indonésie dia tsy aiza zany fa amin'ny Mercury Hotel Alabia Morarano dia andao aritsika aty amin'ny Mercury Hotel io arino tsika zao aty Alarbia Morarano misy anazy mora hita kely Stefana Bouty dia antondray ny aventure antsika dia andao aritsika hijery an'izany sady bonne année foana nareo dia andao étage. Taraiko nareo ny cadre atao amin'ny Mercury Hotel misy anazy mora hita kely araka le lalana teo juste en face ny Stefania Beauty itsy epititsy itsy zao ny La City Tour Orange dia izy immeuble ngeza be hotel eto décoration misy verdure ohatran'izao dia malalaka be any ambany koa eo amin'ny fidirana afakely fandrasy fasehoko nareo rehefa eo dia eto zao misy ohatrany balcon ohatrany terrasse zany ohatrany any amin'ny plage miaraka amin'le andro koa moa tsara be amin'izao taombaovao zao dia ohatran'izao dia avy aty ambony misy protection fitaratra tsy atahorana zany ho an'ny ankizy dia ohatran'izao eto zao zay ny anao andao-andramana rehefa avy eo dia efa misy tableau suggestion tantaraiko nareo rehefa avy eo dia io zao Tiffany maka place afaka mitsafidy nareo na ohatran'ity na canapé moa zany mipetrahana dia io zao papadina dia atosika misy billard ato amin'ny centre ato ohatran'izao dia akoatran'izay manana koa zareo bar ety dia misy karazana cocktail moa zany dia akoatran'izay manana table koa izy atao anatiny somary ataoko hoe classe kokoa par rapport any teo ivelany zany dia misy décoration ohatran'izao marihana fa rappel any Indonésie zany satria izay ny tena spécialité any ato. Dia anisany nanamarika moa zany misy accès wifi ato fa miaraka amin'ny mot de passe ambany zany hoe tsy mila manontany tsony nareo hoe aiza ny wifi
dia ohatran'izao ny design ny ato couleur zany tena classe sy moderne zay angamba ny raha résumena ny ato dia feno lumière partout dia malalaka be. Ny suggestion du jour manana entrée zareo dia manana plat izy dia manana dessert dia ny variation de prix zareo entre atao anatin'ity zao entre 20 000 ariary ka hatramin'ny 38 000 ariary dia en moyenne zany fait 7 000 ariary eo dia ireo avy ny karazana sakafo atao amin'ny Mercury. Manao izy carpaccio de carangue, vinaigrette à la mangue, misy karazany, misy chèvre, misy calmar, misy thon fumé. Dia reto indray zao ny karazana plat manao canard izy zébu manao crevette, poulet dia misy sauce pistou dia ato indray ny dessert misy verrine de panna cotta, misy tarte au citron. Dia arak'ilay niteneniko teo moa zany tena spécialité anjareo resaka avy any Indonésie zany plat indonésien dia ohatrohatran'izao ny décoration dia tantarainy anareo ny sakafo rehefa avy eo. Dia ny anomboantsika azy carte à boisson ato zany manao karazana cocktail izy misy mocktail et smoothies misy ny classique ireo avy ny karazany dia manao koa izy ny inspignature mony rehefa ohatra ny mojito resaka revitalods dia ato indray misy vin blanc zao reto ireo avy misy sud-africain, misy côte de Gascogne, dia misy vin rouge ato zao misy vallée du Rhône. Dia reny ny consommation le anankiray zany hoe ny verre dia iray ny bouteille. Ato indray manana ny Bordeaux dia ireo avy ny karazany dia misy karazany be da be dia ato ny rosé dia ireo ny karazana rosé efa hitanareo reny moa zany ny tarif ho anareo mety manontany hoe ohatrinona ny tarif. Dia ankoatran'izay zareo manao boisson chaude dia misy boisson hygiénique dia misy ny spiritueux zany hoe ohatra hoe ny Belaise, ny Martini, ny GB sy ohatrany. Dia ireo avy ny consommation sy ny bouteille. Ankoatran'izay atao amin'ny Mercury ama hoe spécialiste sakafo indonesiana dia menu indonésien zany tena betsaka ato ho anareo rehetra zay tsy tonga any Indonésie. Dia aty zao antsika manana ny snack dia ato misy risoles hony dia ohatrohatran'izao ny paoziny dia ato misy taochi dia misy an'izany hoe tempeh goreng. Mialatsiny moa zany fa tsy dia mahay mamaky chicken lollipop dia manao koa izy bakwan aux légumes. Ato tsika manana ny lumpia dia tia misy pastel végétarien dia farany lempeur. Zay zany ny snack moa zany fiantsoan'zareo andreny dia efa misy numéro le izy amin'izay mba taditinareo. Dia ankoatran'izay misy koa ny plat de snack dia reto plat dia ny plat variation de prix an'zareo entre 22 000 ariary jusqu'à 35 000 ariary, en moyenne 25 000 ariary eo daholo ny plat ato.
dia ireo avy ny karazana mazava ho azy fa sakafo indonesiana no andramantsika rehefa avy eo a. Eto zao tsika manana anty nasi kuning complete. Aloha tsy vakiko le izy fa mamenatra fa ireo avy ny karazany ho anareo izay mahay sakafo indonesiana dia sûr fa hainareo tsara mihitsy ny ato a. Izy misy tilapia dia ato koa mbola plat karazana plat ihany a, ayam sauce saony izany hoe sauce ny ayam kobatana na ny ayam. Dia manao koa zareo soupe ireo avy ny karazana soupe. Et manao koa izy a spécialité a fruits de mer. Dia ny fruits de mer an'zareo moa zany a misy karazany a, misy crevette roulée, misy crevette sautée, misy calmar. Ato ndray a ny dessert a nisan'ny tena be mpanao recommandation moa zany a natao amin'ny Mercury a l'Arbiambundu no misy anazy a. Dia io a ny adresse sy ny mail sy ny contact ho anareo izay te hipasser en commande sy hanao réservation. Dia ireo avy ny karazana dessert misy a dadar, gulung, dia ty koué pukis. Dia alao za tsy mamaky an'ilay sasa fa mamelatra fa tsy ny kely indrindra manao koa zareo tapas. Dia ny tapas ataon'zareo 55 000 ariary. Ao anatin'izay misy blanc de poulet, misy viande, misy merguez, misy calmar, izany hoe rehetrarehetra zany, hatramin'ny pomme sautée, onion rings, frites. Dia ankoatran'izay misy koa tapas carnivore, izany hoe ho anareo tena adicte be amin'ny resaka hena. Dia misy spécial carnivore, ty zany tapas mixte dia ty carnivore. Dia manao koa izy plateau de fruits de mer ho anareo mety tena tia fruits de mer fotsiny a. Dia farany petit creux zany mandrapiandrandrany izy eo manao izy nuggets de poulet, manao sandwich, croquette de fromage, dia manao chicken wings, sauce barbecue. Dia izay ny tapas. Ato amin'ny Mercury Hotel no misy anay restaurant rooftop. Misy anazy aty l'Arbiambundu dia efa natorotoroko anareo teo moa zany le toerana. Dia aty amin'ny terasy moa zany izay rooftop. Araka le filaza anazy amin'ny alina ty tena mivoaka be mihitsy ny sary dia anao dégustation mazava ho azy fa spécialité indonesienne zareo dia iny zany no andramantsika hoe ohatrohatry ny ahoana. Dia anomboantsika azy anandrana boisson iny Tiffany iny ny antsoina hoe bubble tea. Lasa aloha sekelen'ny zareo zoka bubble tea dia ohatran'izao izy bubble tea misy normalement misy tapioca moa zany ao anatiny. Dia ankoatran'izay misy poudre spéciale zany avy any Indonésie satria moa zany zareo produit rehetra ato nafarana avy any Indonésie ma hoe spécialité indonésien. Dia andraman'ny Tiffany aloha le izy dia anandrana koa maman dia tantarain'ny Tiffany ohatra ny ahoana ny tsirony. Ohatrohatry izao lasa aloha asehoko tsara anareo amin'izay hitanareo reny le izy. Misy tsirona kafe? Misy tsirona kafe hony mahay be Tiffany. Il y a de la mâche. Misy tsirona ohatrany hoe cappuccino doux zany le izy. Dia eny le tsiro inona moa le ingrédient secret indonésien. Dia avelako aloha Tiffany iny iny Virgin Pina Colada. Izay zany ny anaran'ity Virgin Pina Colada. Izy misy décoration ananas. Dia andramako dia tantaraiko anareo en tout cas généreux be izy
amin'ny Abetsahany satria tena ngeza be. Et ici sisy alcool, mocktail zany reto andramanay reto, fa misy koa ny cocktail avec les boissons nasehoko anareo teo. Tsara be. Misy tsirona lait de coco, et misy tsirona ananas kely en fin de bouche, tena hoe juste parfait. Tsy mamy be, jerenareo le nuage eo ambony. Tena c'est très bon, c'est très bon, je conseille. Ho anareo na Tiffany, je pense qu'elle peut boire ça. Goûtez Tiffany, c'est très bon. Nuage. Ça rappelle les tirons ananas farany. Et nous comme ça, voyage culinaire à en Indonésie. Disons, tout des NB, touche ici coco. C'est ramatkar, sakafo indonésien rehetra misy coco, misy mampiasa feuille de banane izy arak'ireny hitanareo amin'ny plat reny feuille de banane, coco, misy koa ty ino moa sipety fiantsika anazy fa ty spécial nafarana avy any Indonésie satria hitanareo ny anazy manodidina ny colorier dia fotsifotsy ny ampovoany. Ankoatran'izay misy petit légumes, misy pomme de terre frit, et misy oignon frit, et reny les feuilles de banane. Dia ny anazy ny vary rehetra à base na coco sy lait de coco zany hoe nandrahoana soit la vapeur soit nandrahoana tamin'ny lait de coco dia tena nona be sady dia ty applique kely anohizako ny dégustation. Ça c'est très bon, tu peux encore continuer à boire ça. Tizantsika ny dégustation Tiffany dia ty indray zao nandramantsika hitandry ohatra n'inona ary ty ohatra ny sarina ino soleil ohatra ny soleil sunrise dia coucher de soleil tena ny Tiffany le izy dia ty zany natsiana hoe Virgin Tequila Sunrise. Virgin Tequila Sunrise zany hoe ohatra ny formana sarina coucher de soleil zany dia sady ny andro zao mafana mamay be mihitsy moa tsika tsisy gaz sady tsisy alcool tsisy gaz. Et Tiffany manandrana voalohany en tout cas ny décoration ny boisson anjareo tena mahafatifaty kely daholo. Misy goana orange orange spèche. Elle est trop forte Tiffany. Dia misy tsirona sirop grenadine kely eny ambany. Tsara be les glaçons zareo koa mahafatifaty kely donc je vous montre. Les glaçons, tu vois. Est-ce que je peux toucher? Oui, vas-y. Ah, c'est très froid. C'est pas froid. En fait, les glaçons, c'est comme ça. Est-ce que c'est en forme de demi-lune. Des ni poisson en ail. En tout cas, parmi les trois, je conseille les pina colada, Virgin. C'est très bon, c'est très doux, nuage. Est-ce que tu préfères le vanille? La vanille? Ça, c'est la vanille? Oui, ça, c'est à base de lait de coco. Et ça ni poisson, Maintenant, on commence par ça. Oui, on va déguster à ça. Ni spécificité, ni ma voyage culinaire, des nanivlia importé d'Indonésie. C'est quoi, naïtanareo des tia snack mixte tisane mandramako mamay be mihitsy le izy mamay be tena farak'izay mamay be sapony Tiffany lany masoandro zatsy tsy tapaka mamay le izy dia tantaraiko anareo hoe inavy ny ao anatiny ty plat ty snack indonésien zany hoe tena karazana spécialité c'est snack populaire indrindra any Indonésie zany no tantaraiko anareo on doit pas finir ça. Dia azavaiko anareo koa hoe ohatrany ahoana ny tsirony dia inavy ny ao anatiny. Anomboantsika anazy riz soles ty ny antsoina hoe riz soles ty C'est toi qui goûte au riz soles zany poulet ny ao anatiny izy zany collation facile à préparer izy garni ao anatiny misy riz soles de poulet et somary croustillant izy ohatrany crêpe pané zany dia ohatrany zao
Dia manaraka. Manaraka ity indray natsoina hoe pastel végétarienne. Pastel végétarienne zany collation fa ity zany anisan'ny populaire indrindra ohatroatra zao ny formany dia izy ity ao anatiny feno garniture be dia be izay andramako aminareo dia enveloppé pâte feuilletée izy. Zay J'ai très envie. Oui, je sais. Dia manaraka misy anti tempeh goreng. Tempeh goreng izy ity indray à base de grains de soja fermenté. Zany hoe fermenté les grains de soja dia végétarien moa zany tena ampihinana an'izy ity eran-tany dia izy substitut de viande. Zany hoe raha végétarien nareo dia ohatrany hoe viande, solona viande izy ity, grain de soja. Zay les pousses de soja reny zany fermenté zay. Dia manaraka ity indray natsoina hoe pacoine aux légumes. Pacoine aux légumes, beignet de légumes, croustillant dia misy crevette ao anatiny. Reny hitanareo ohatra leny ny plage dia ohatrany hoe tempura reny zany izy fa version indonésienne. Maintenant, c'est ça. Manaraka ity indray natsoina hoe lempeur. Lempeur mifono inona moa feuille de banane. Feuille de bananier et lempeur collation de riz gluant cuit à la vapeur et farci avec du poulet au coco mélangé avec des citronnelles et enveloppé de feuilles de bananier. Ity andramantsika koa ity rehefa avy eo dia farany fahatsinikely indrindra ity ny antsoina hoe chicken lollipop. Ity moa zany fafianantsika fa asiny papier alu intelligent be zareo satria ity moa zany matetika mba évitena ilay manao gant. Tu n'es pas l'homme. Lollipop zay misy le style dia zay ny snack. Commence par ça. Inona mbola tsy niteneniko teo? Ity. Ça c'est quoi? Lumpia. Alors ity indray farany saika adiniko lumpia. Lumpia c'est la forme indonésienne du rouleau de printemps. Rouleau de printemps zany version indonésienne dia izy ity frit dia emporté ity nentin'ireo immigrants originaires de Fujian dans le sud de la Chine. C'est historique. Ity zany importé na zareo avy any amin'ny sud de la Chine no nitondra anazy. Dia ity no andramako voalohany dia atorinay amin'ny papa aloha dia manao donakely zay dia andramanay lumpia. Lumpia. C'est croustillant normalement. Tena tsara be. Ohatrany hoe sambosa végétarien zany ilay izy dia ao anatiny misy pâte blanche, misy carotte, savory be ilay izy dia croustillant be ilay ivelany dia frais be mihitsy. Ohatrany hoe pâte sambosa fa version léger. Tena tiako be. C'est très très bon. Comment tu trouves, Tiffany? Un tout petit peu bon. C'est un tout petit peu bon. J'aime pas trop. Dia asiako bouchée farany ho anareo indray le rissoles. Rissoles style poulet dia garni izy dia andramantsika izy navy ao anatiny. Donakely. Bon appétit, Tiffany. C'est bon. C'est bon. C'est très doux. C'est délicieux. C'est très délicieux. On croustille en belle. Dia misy sauce hoanina aminazy reto aloha reto. Reto zany piment tena fait maison. Dia ireo karazana piment sy sauce ihinanantsika anty
Asiako piment kely ana. Sady tantaraiko anareo ohatran'ny ny tsirony. Io araka izay hitanareo zao misy ohatran'ny poivron kely Bon appétit! Un peu tu peux boire ça parce que je préfère. Le piment c'est fort. C'est très bon. Une sauce tomate, petit oignon, c'est très très bon. Manaraka andramantsika indray le pastel végétarien. Il a pas pâte feuilletée teo dia misy garniture be dia be ao anatiny En tout cas zareo mbola mafana be ho anareo rehetra izay mijery any an-trano any dia ohatran'izao ny ao anatiny. Maha hoe végétarien anazy dia misy hitako zao misy œuf dur misy haricots verts misy carottes misy inona koa tia ny ezoky dia tia ny maman kely. Tu peux mettre un peu de sauce si tu veux C'est pas... Non, c'est pas épicé, tu mets comme ça. D'accord. Dia ny anahy asiako an'ity sauce piment anankiray ity indray amin'izay mba tantaraiko anareo daholo ny tsirony dia conseilleko anareo hoe izy no tsara kokoa. C'est bon. C'est très bon. Le piment c'est fort. Bois un peu de jus comme ça va. C'est ni l'ail des poissons à base de lait de coco. Asiako jus de nuage kely aloha. C'est trop bon. C'est très très bon. Parce que si vous mangez toujours des piments très très forts, vous allez avoir mal aux yeux. Conseil be le pastel. Manaraka rehefa avy natao ny piment voyage tany Indonésie faraky izay zokiny dia ity indray no andramantsika beignet de légumes et crevettes. Ity natsoina hoe bakwan de légumes. Dia mekosy Tiffany dia avela fitantaranareo eo izy dia ny anaty dia tapahako sady asiako anareo ihany. En tout cas croustillant be izy ohatran'ny mofo légumes dia iny les crevettes fa tsatsy. Maman, je sais que c'est très bon. La Tiffany crevette. Dia hoaniko amin'izay ity zany bakwan de légumes. Ohatran'ilay beignet de légumes finatsika iray mihitsy misy inona moa misy laisoa misy karaoty dia tsara be ilay ohatran'ny tempura tsara be ilay pâte à beignet zareo. Tena croustillant. Moi aussi, je veux encore. Tu veux encore? Tiens, ça c'est pour toi alors. Dia anandrana indray tsika an'ilay chicken lollipop. Chicken lollipop misy sauce eto miaraka aminazy sauce ketchup et mayo dia asiako mayo aloha izy dans un premier temps fait maison hitanareo tsara angambany dia avy eo asiako ketchup. Oui. Tsara be matsiro be ilay mayo an'zareo. Dia ilay lollipop koa matsiro be. Ny Tiffany ketchup. Tu racontes c'est comment le goût? Ohatr'izao cuisson parfait dia croustillant tsara ny ivelany Tena voyage izay amin'izao fotoana izao ohatra ny any Indonésie ho anareo izay tsy afaka se permettre ao any Indonésie aty amin'ny Mercury hôtel rooftop restaurant no misy anay Larby misy anazy. Dia anankiroa sisa mbola tsy nandramako izay anisan'ny tena populaire indrindra amin'ny snack any Indonésie reto anankiroa reto. Ity anankiray ity le tempeh goreng. Ity zany le à base-na pousse de soja fermenté dia izy ity solona viande zany amin'zareo satria be dia be ny végétarien ho anareo végétarien tianareo be ity dia andramantsika fa tapahako aloha zany. Reny les pousses de soja fermenté
Ohatran'izao. Dia hoaniko amin'izao aloha dia avy eo asiako piment kely indray satria manjary tsy mivoyage tsara raha vao tsy masiaka. Tena ohatran'ny hoe viande mihitsy ilay izy. Doux be. Personne mais quand tu venais à Dramane, goûte. Et raconte un peu à nos abonnés comment c'est le goût. C'est doux. C'est doux, c'est très bon. Et malgré le fait de faire monter les pousses de soja, c'est la famille de tire. Maman, ça c'est pas Ma fille, elle est une famille qui touche na sucré qu'elle a farine. Oui, vas-y. Et ainsi que piment qu'elle a. Il y en a créé, hein. Ils auront ça matière pétaole, hein. Ça me fait maison d'aole, hein. Bon appétit. Dans Dramane. Tempeh goreng dans ma bouche tout de suite. Tena tsara be, tena tsara, tena tsara, tena tsara. Et asiako jus kely a. Moi aussi je veux. Je préfère cette doux. Dia izy sisa mbola tsy nandramako tamin'ilay snack indonésien. Tia mbola tsy nandramako. Tia enveloppé ana feuille de bananier, ny atao anatiny ato collation de riz. Gluant, cuit à la vapeur, farci poulet au coco. Iny antsoina hoe lemper riz zareo. Bien sûr, tapahako amin'ny antsy ilay izy amin'izay mba manja kely. Maman, mieux en couleur en étant bagnette. Lemper, voilà. Iny riz gluant. Les riz zany ohatran'izao. Dia cuit tamina cuit à la vapeur. Dia le poulet io misy coco, poulet au coco. Dia andramatsika. Tiffany, tu veux manger? C'est du riz. Ao aloha andramako arany dia avy eo ity normalement hohanina amin'ity fa hohaniko amin'izao aloha amin'izay enky tsara le coco. Maman, est-ce que je peux goûter ça? C'est préfère beau. Tena c'est très 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 doux. Teka adao firy ny cuisson an'ilay riz à la vapeur fa tena malefaka be farak'izay malefaka indrindra eto ambony tany. Dia les saveurs an'ilay poulet au coco subtil be. Dia misy touche-na épices indonésien. Par contre tena hoe tena juste parfait. Asiako kely sauce zany mba hikaseko kely an'ilay goût fa tena tsara aloha izany hohanina amin'izao tsy mila fangarony hafa koa. Tsara be, conseilleko be. Amaranako ny dégustation koa. Asiako kely an'ity farany amaranako ny dégustation koa tena tiako izany ilay masika. Tena tsy atao masina avao fa tena tiako ilay izy. Le masika mampitomany. Mampitomany dia avy eo za misotro pina colada kely Virginie. Itsy misy nuage ambony, nuage ambany. Merci beaucoup Mercury, j'ai voyagé. Ça peut être drôle, hein? Tu as voyagé avec le piment? Oui. Moi aussi encore, mais avec le mayonnaise maintenant. Izay ny voyage-nay Tiffany dia dina indray nataontsika ny voyage any Indonésie. Toizantsika indray zany dégustation dia ho any Indonésie kely vetivety. Oui, oui. Dia hanomboka dégustation ny plat andramako tia anankiray ity indray nasi koniny complete dia miaraka amin'ny rendanne. Ity moa zany rendanne henom-boritra somary mamimamy ozy izy dia miaraka amin'ny lait de coco. Araka ilay nitenen'ny maman Sara teo zany à-base-na coco daholo ny ankabeazan'ny sakafo indonesianina. Dia ho atombokontsika ny dégustation amin'ity eto amin'ity plat ity nasi koniny complete complet be ilay izy zany plat indonésien base-na riz au lait izy lait de coco sy curcuma.
Ity zany lait de coco sy curcuma ny baziny. Dia en forme-na cône mihitsy le vary amin'ity fotoana ity zany raha ity vary ity fotsiny zany nanana dia efa matsiro be. Fa azo hoe izy miaraka amin'ny accompagnement araka ilay tenenin'ity Tiffany izany. Dia ity zavatra ity hohanina rehefa misy fety. Rehefa misy fety zany any Indonésia dia izao no sakafo hohanina. Dia tonga dia hoe fetim-pianakaviana be mihitsy zany dia ohatr'izao mihitsy ny accompagnement misy an'ity ren-daniny ity misy an'ilay poulet frity poulet frity ren-danina dia misy an'ity ovy ity dia ao anatin'izay ovy saosy tomaty aux crevettes. Izay koa spécificité hafa mihitsy dia misy an'ilay œuf sur plat ohatran'ny riz cantonné dia misy omelette zafady omelette. Dia ato misy an'ilay ity pomme de terre natao saosy nendasina dia natao frity dia natao saosy. Zay zany frite zany pomme de terre frite miaraka amin'ny tongolo. Papa, c'est quelle boisson que tu veux goûter? C'est quelle boisson que tu veux Smart maman. Et je vais déguster ça. Ça c'est le bubble. Ouais, Bubble tea. On dirait des bonbons dans la dent. Bon. C'est très bon. Moi, je préfère Ça, ça. mais comme les tapioca. Et c'était marrant les poissons. Ça. Autre chose dans les tapioca en attend. Continue. C'était marrant. Attends ça là, ni siramama. Tiens. Le nuage? Papa, goûter le nuage? Tiens, je suis d'ananas. Et gourmand les marina fa boisson somary allégé d'eau sucre. Donc c'était hoe mamy be manahoana fa tena tony tsara amin'ilay itiavako azy mihitsy. Ndao-ndramany dia hanomboka dégustation fa rehefa nampilendalenda tamin'ity assiette na tapas ity amansara. Ilay assiette na tapas zany ity 20 000 ariary mixte izy ity fangarongaro. Mandrama kely ity koba vary indonésien. Koba vary? Ça a la forme de coco. J'aime bien mihitsy ny tsiron'ny coco. C'est préféré. Dia le poulet ohatran'ny hoe poulet curry kely. Est-ce que c'est doux? C'est doux, c'est bon. Tsara ilay izy dia original be, malefaka be. Zay dia atombokantsika amin'izay ary ny dégustation an'ity andehanao fety any Indonésie kely tsika izao. Atomboko amin'ilay vary curcuma dia naran'ity nasi kunini complete. Andramantsika ny nasi kunini complete. Le riz avec les nombrils. Tiens, ndramako amin'izao aloha ity Le boucher de papa. La bouchée. La bouchée. Tiens, un instant ma chérie. Tu dégustes bon. Tiens. Misy sauce ohatran'ny somary misy tongolo sakamalao kely fa subtil be dia eny ilay curcuma manamavomavo an'ilay le vary dia le lait de coco subtil. C'est bon. Ça va. Ohatran'ny somary misy areko mamimamy tia zay. Misy na sakamalao. Andramantsika amin'izay ny enomboritra. Ity ny enomboritra. Haindaniny. Enomboritra misy saosy. Misy saosy spécifique tsy ohatran'ilay enomboritra hohanintsika andavanandro fa somary misy saosy oriental kely. Mba tsirona fond somary misy cumin kely angambany izany. Dia hafa mihitsy ny tsirony. Dia masitsika kely. Masitsika kely tsy dia hoe masika be fa manaitaitra kely fotsiny. Ohatr'izao zany ilay izy. Ity boucheko anankiray On dirait qu'on fait une vacance en France. Dia hotoizatsika
dia ohatrany ty dia mbola tsy nandramany sara teo dia ny moana anany ty chipette indonésien. Chipette Misy jaune. fety hono zany any Indonésia dia misy an'ity foana. Chipette, ilay chipette somary mamimamy fa tsara be ilay izy ny tsirony. Mampangirikirika ilay. Manaitatra kely lelo. Dia tozako indray nandramako ty ny atody aloha zany nandramako kely misy spécificité kely. Papa. Atody ohatran'ilay fanenjika any an-trano. Tsy misy hoe Papa, le grand poulet. dia le poulet indray zao. Poulet poulet frites. Tsy haiko na inonareo karepoka le hodiny, karepoka tsara. Tandremo. Tia maman tsara be ty zao raha izy nanarana be. Dia Afatsika miala amin'ny sakafo dia goûter maman dia tenena ny tsirony. Ohatran'ny tsiro rôti le poulet dia mendy tsara be ny cuisson-ny ao. Matsiro. Ohatran'ilay manendy poulet any an-trano le karepoka tsara atonony asaisonement tsy dia misy zavatra spécifique loatra fa tsara. Ana? C'est bon. Dia Dia andrahoina any an-trano. ty andramako indray ty pomme de terre. Pomme de terre mamimamy kely misy ohatran'ny tsirona tongolo gasy tongolo oignon fa tsara be karepoka tsara manome croustillant kely amin'ilay plat. Dia le ovy misy sauce ty zao nandramantsika miaraka amin'ilay oignon frity. Moi, je goûter l'omelette, c'est bon. Ohatran'ny hoe ilay ovy misy sauce tomate le concentré regny dia misy mamimamy dia tsara ilay izy. Frity zany izy dia natao sauce tomate tamin'ilay concentré kely regny tsara be. Dia ilay tsirona crevette en fin de bouche. Ity misy crevette eo anatiny. Aleo ty. Dia anao bouchée anankiray amin'ireo rehetrarehetra Papa, c'est quoi ça? Ça c'est feuille de bananier. Ah. T'as oublié de le dire? Andrana bouchée anankiray misy an'ireo tu veux des crevettes? Tiens. Moi, il n'y a pas encore compris ça. Bouchée anankiray kay lasa aloha tena ngeda loatra le nofon-kena amin'ny tampihavanana. Bouchée anankiray. C'est bon. Goût on dirait de sauce mayonnaise. Bon, Les vraies crevettes, elles goûtent toujours de les mêmes. Ity zany bouchée-ko anankiray asiana hena kely. Encore poulet frites. Moi, du poulet frites avec du riz. Mahafinaritra be ilay izy satria meninao mihitsy hoe tsy arak'ilay codena sakafo malagasy, sakafo européenne fa mixe ohatran'ny hoe sakafo sinoa sy sakafo indien ilay izy. Dia nefa léger be ny épice sy ny tsirony dia ilay mamimamy nalainy tany amin'ny sinoa tsara be. Les coco mi-apporté an'ilay touche ilazana zany douceur an'ilay plat rehetrarehetra dia matsiro be. Conseillé. Ny plat-tsika indray zany koumi goulay ty plat ty ty ny koumi goulay. Izy ty zany mijoté de calamar au lait de coco, miverina ihany lait de coco dia miaraka amin'ny vary. Ohatr'izao ilay izy
ohatrany hoe ho an'olona tena tia an'le sakafo nordique le avy any amin'ny nord regny zany misy le coco, poulet au coco ohatr'izany dia io tena intéressant nandramako ilay zany somary masitsika kely mijoté io dia ho andramatsika somary masitsika ilay izy donc ho an'ny ankizy kely tsy dia tena conseil sao dia aty amin'ny faratendako aty ilay izy dia ho andramatsika tsy dia tena conseiller ho an'ny ankizy ilay izy fa somary masitsika dia ho andramako ilay izy misy ohatrany sakay poireau kely raha misy tsy landimilà mihitsy ity zao no tena rappel an'le piment anatiny iny tena hoe fantsina cola dia riz sotra ny accompagnement vary maigny dia misy oignon frity dia misy an'ilay pomme de terre ovy nendasina miaraka amin'ny saosy ty miboucheko misy an'ilay tsiro somary mamimamy iny dia masitsika kely dia misy an'ilay coco ao anatin'ity tia sauce coco be mihitsy ohatran'ilay any amin'ny vacances reny ohatrany any Mananara dia lait de coco ohatrany any amin'ny Folo Pointe ilay izy mitovy amin'ilay any Folo Pointe mihitsy Tiffany zany ohatrany any Folo Pointe ity c'est chaud les sauces somary spécifique zay zany tsiron'ilay izy miaraka amin'ilay boucher miaraka amin'ny vary teo dia tena ny anahy manana coup de cœur amin'ity plat ity satria tia dia ohatrany somary complet nefa tsy dia tena spécifique ity zany tsara ilay izy fa misy sélection na karazany olona mankafy an'ilay izy satria misy an'ilay somary masitsika ohatrany zazakely tsy dia conseil amin'ity fa ity tena tsara be mature be dia anandrana n'ity sakay ity ty sakay indonésien ty sakay ity angambany ny ao anatin'ity plat ity dia mandramatsika miaraka amin'ity roulé de crêpe tia le mix tia tapas mixte 20 000 ariary ty tapas indonésien tena masika be mataty mamosa tena masika ty ndratsy masika misotro ronono rehefa avy may saizay no amaranako ny dégustation ko taty Indonésie verina any Madagasikara amin'izay sotra toto Tatia Mercury Hotel taty Indonésie. J'arrive, papa et maman vont m'amener. Note. Sai. Mbola tiane certi sarà camminosa, iscombola atuato. Satria non angova fiengako, tangati nyare jabisato. Futaminosa vo pare. Que tapa kefcha o marie zengi tenga sérieux kochima tu kyantanya olwane Bola tiane certi sarà camminosa iscombola tu atto Sacia non angova fienga ku
tagnatin'ny arehetra aby zato fôtaminao zavo pare ke tapakevitra ato zany a nitondranay anareo a voalohany a ato a ny atsona hoe chambre standard ama standard anazy a misy lit pour 2 personnes a misy lumière hafakely a misy fût sur le balcon a miaraka amin'ny ohatran'izao terrasse kely a fitaratra matazana tsara ny eo avelany dia manana coin afaka anaovana petit déjeuner nareo eto a dia lit moa zany a super classe ohatran'izao dia misy inona koa Tiffany misy télé sy télécommande dia akoatran'izay a ato ny douche toilette dia ohatran'izao a ny douche ny zareo a dia ito ny douche dia ito ny savony sy colgate dia ito ny robinet dia ino mety ambony izy brushing sèche-cheveux dia manaraka indraitsika izao a zao tsika dia hoentin'ny Tiffany ao amin'ny chambre supérieure les vetivety aloha les chambres standard ato zany a 205 000 ariary a pour 8 nisan'ny chambre standard ato a dia misy an'ity carte ty moa zany a amoahana anazy a dia ato indraitsika chambre 101 dia ato a différence a supérieure ama supérieure anazy a dia elles veulent coucou a no le standard izy a satria ohatran'izao dia ohatran'izao ny douche pour 2 personnes mety be amin'ny famille moa zany a dia akoatran'izay a efa misy savony a efa misy dentifrice a dia misy brosse à dents a dia misy brushing misy ambony be izy a dia reto ny lamba dia ato a ny serviette a dia ato a ny anaovana douche dia tia chambre ty indray a ama supérieur anazy a misy maman oui misy frigo ny a ozy izy Tiffany zany dia tia 255 000 ariary ny nuité a mazava ho azy fa ny chambre rehetra efa inclus daholo a ny petit déjeuner a dia ohatran'izao à part an'izay a misy vue sur le balcon a dia tovy amin'ilay taty afaka manao petit déjeuner zany nareo a ao dia à part an'izay a misy télé a afaka manao petit déjeuner kely eto a dia misy téléphone afaka etsonareo any standard moa zany a dia ny télé a miova manaraka ny level ito misy prizy dia ito poubelle triple hoentin'ny Tiffany any amin'ny chambre triple indraitsika zany zao a dia Tiffany a to dia mi-reconnaître an'le toerana ozy izy tato vely nanaovana clipony joany tena tiany be dia spécificité any ato amin'ny triple a lumineux be tsy haiko nahita anareo a dia ny porte ohatran'izao onare zany blindé zany ny porte zany hoe tsy possible hoeny mihitsy ny confort be a dia ohatran'izao ny ato amin'ny chambre triple petit déjeuner a misy karazana télécommande miregle any télé lumière misy portable individuel zany a afaka itsonao any ao amin'ny service standard misy bouloir dia ohatran'izao ny lit dia eto misy télé dia ety misy coin kely moa zany a ahafahana milalao dia zao tsika hoentin'ny Tiffany ao amin'ny douche dia misy poubelle anankiroa zany
Ito poubelle anankiray io aoriananao io dia ito poubelle anankiray. Dia ino ity fitoerana serviette? Ie. Dia eto ny robinet, savony, brosnify sy colgate dia brushing. Dia atao amin'ny chambre triple. Douche. Atao amin'ny chambre triple indray roa ihany karazana chambre triple ato dia 285 000 ariary ny totalany 12 zany totalany chambre mi-existe atao amin'ny Mercury Hotel. Namaro fankapagnay zegny tsy ampiovara fefanao shondinay tiako vadiananay. Tantarainay anareo ny cadre atao amin'ny Mercury Hotel teo Alarby. Amin'ny ankapobeny zany le cadre classe be daholo. Dia hita hoe misy an'le rappel kely an'le indonésien le toerana. Rehefa miditra zany iny vao hita fa tsy heverina aloha tonga dia bâtiment hôtel étage ny hitanao dia misy parking aty ivelany dia any anatin'ny sous-sol manana parking koa zareo. Dia rehefa miditra ao anatiny amin'izay dia vao miditra eo amin'ny accueil ohatra misy lumière be zay ambony ohatra misy jiro lumineux be dia avy eo misy coin salon kely dia misy karazana décoration moa zany rappel ny any Indonésie satria any Indonésie ny voyage culinaire atsika dia ankoatran'izay ny cuisine zareo ouverte zany rehefa mahitsy ianao misy table classe be zay andalovana aty ambany plutôt classe sy canapé dia misy cuisine ouverte any amin'ny fahony. Nanamarika anakely le tao ambany misy an'le ohatra ny varavarana temple indonésien le hazo be le sculpté moa. Dia indrindrana tare akaikin'le resto any akaikin'le cuisine ouverte misy satroka le satroka le indonesiana le ohatra plat reny nangalana sariny araka tamin'ny Tiffany moa zany. Dia hitako hoe mise en condition tsara le izy. Après ao anatin'ny cadre koa manana chambre izy zany standard dia chambre supérieure élève kokoa noho le standard dia misy chambre triple ho anay zao iny mety kokoa aminay. Dia ankoatran'izay niakatra ascenseur zay dia tonga tany amin'ny rooftop. Satria izy moa zany sady restaurant no rooftop natao rooftop moa zany plutôt style bistronomique misy terrasse misy bar dia tany ambony zany zay dia tsara be ny andro tamin'izay tany tena nafana tsara dia misy parasol raha ohatra ka hoe mainy andro nareo afaka maka coin misy billard koa any ambony dia hitanareo mibar moa zany afaka misafidy cocktail sotran'izany. Dia misy tapis ino moa synthétique tapis synthétique bozaka synthétique zany le izy. Dia araka zany ny notina cadre omenay any ao amin'ny Mercury Hotel zany dia 9 sur 10. 9 sur 10 tsara le cadre hita hoe soigné tsara. Tantarainareo indray ny service tao amin'ny Mercury Hotel. Tao zany araka le teninay zany somary indonésien daholo ny service ao service indonésien. Dia amin'ny ankapobeny zany nandray tsara anay zareo tsy dia misy hoe zavatra spécifique atao fa fandraisana classique mi-accueillir tsara izy misy olona zany efa dédié ohatra ny hoe tonga eo aminay parking ianao dia efa misy olona manao service parking fotsiny misy sécurité tonga indray ianao amin'ny accueil dia efa misy olona mandray ao amin'ny accueil izay miplace anao moa zany hoe arisa ariny mandeha
dia rehefa tonga any ambony amin'izay ianao a dia misy maka commandinao dia rehefa maka commande moa izy dia miconseille hoe zao sauveny ho alaina sa tsy a dia ny zatra remarqué anazy dina fotsiny a manana talkie-walkie zay zareo a izany hoe zareo service any ambany any amin'ny salle cuisine izay afaka mifampi-communique zany zareo anatiny ao dia indraindray fotsiny a indro kely amin'ny talkie-walkie a eny daholo a zatra rehetra teneniny zareo a dia ianao zany ohatrany hoe ohatra le communication ampasiny zareo par contre a tsisy afenao moa zany zareo dia hitako hoe point fort le izy a na ty service oui hitako hoe tsy dia elany atante tsy dia elany atante anakabeany a réactif koa zareo a na dia somary autonome mary ianao mandritra le misakafo a fa réactif zareo fa atsonao dia anatin'izany zany a dia misaotra ny madame Fiona tafandraisana sy ny ekipany Mercury Hotel rehetrarehetra izay isanareo io amin'ny sary io dia ankoatran'izay a adinkely a zareo moa zany a ma hoe sakafo indonesiana anazy a tsy ny olona rehetra nefa pilana zany a dia mampianatra koa zareo mitantara hoe ohatr'izao ny historique an'ity izay hitanareo moa zany azavaina tao anaty vidéo daholo ohatr'izao ny tantarana sakafo indonesiana zany a zay dia nafinaritra zany ny service dia arak'izany no tomena azy zareo dia 8 sur 10 8 sur 10 merci beaucoup merci à toute l'équipe Sozantsika dia hitantara ny sakafo sakafo ny cuisine indonésienne zany a dia similaire amin'ny cuisine malgache fa différence any fotsiny a goûteux le izy a mbola somary épicé zany hoe mitendre kokoa any amin'ny cuisine asiatique orientale dia ny cuisine indonésienne dia matetika servia eo ambonina bananier feuille de bananier dia à base-na coco lait de coco zany à coco dia zay izy en général en globalité moa zany tantarainay anareo daholo aloha hoe inavy nohaniny tao dia omenay anareo ny retournay tamin'ny sakafo en gros fa tsara lizy généreux copieux ny sakafon'zareo dia atomboka amin'ny sakafo rehetra nohaniko ninazy zany snack mixte nalaiko zany hoe misy tsikelikely amin'ny snack rehetra satria ao anaty carte misy hoe snack fotsiny ohatra hoe assiette de risoles na ohatrany dia ninazy zany tantaraiko anareo ny tao anaty snack mixte koa nisy risoles nisy koa tempeh goreng nisy tao lemper nisy tao chicken lollipop dia nisy pakoano légumes io zany ohatrany hoe mofo légumes ohatran'le atsika gasy reny fa misy toshy indonesiana sy misy crevette dia nina koa lumpia zany ohatrany hoe nem zareo fa version rouleau de printemps dia farany pastel végétarien de lemper moa zany efa nyteneniko teo dia tena tsara le izy le tempeh goreng ngamba ny tena hoe nanamarikana nisan'ny tena hoe découverte be satria io zany solona hena ho an'zareo végétarien tao anatin'izay araka ny tenen'ny sara zany zareo tena olona mihinam-bary fa ny variny anazy andrahoiny miaraka amin'ny lait de coco na pala cuite à la vapeur donc mifangaro coco dia tao anatin'izany ny hinana zay na sikoniny complete ny na sikoniny complete dia sakafo fohaniny zareo rehefa andro fety dia ao anatin'izany zany misy karazana loka maromaro aminazy ny ohatra hoe viande de zébu mariné misy anaran'izay le fa tsy tadidiko dia misy poulet misy poulet dia misy garniture karazan-drazana dia anisan'ny propriété an'zareo zany le vary amin'io vary efa parfumé sy efa épicé efa misy épice sy parfum zany dia anisan'ny propriété an'zareo ovy endasina zany miaraka amin'ny tongolo pomme de terre frite miaraka amin'ny ino moa le oignon kely frite eny amin'le plat dia anisan'ny tsara sady copieux le sady complet
ohatrany hoe tady équivalence kely za dia ohatrany hoe na karazana biryani kely any le izy zany fa tsy mifangaro le mélange dia misy koa ny komi goulay zany a mijotena calmar fruit de mer ny indonésiana tena tia fruit de mer dia riny dia crevette calmar ninazy ohatrany hoe ny pomme sauté sauce sy ny crevette foana dia le komi goulay calmar mijoté miaraka amin'ny lait de coco dia matsiro be ohatrany hoe mihina poisson coco ianao zany dia miaraka amin'ny vary mihinana zareo azy dia zay ankoatran'izay a naka koa zay a poisson a satria manao cocktail zareo a manao cocktail sy mocktail moa zany averina ihany a ho anareo izay tsy mahay a mocktail izy raha vao sans alcool dia cocktail izy raha vao avec alcool dia mocktail tena tiany atao zany sady tena nilaina be satria tanatin'ilay sakafo nisy épice nisy sakay a zareo manao sakay fait maison tena farak'izay masika farak'izay zokiny a dia anena virgin pina colada zay a dia iny a tena anisan'ny tena tsara dia ankoatran'izay koa nihinana bubble tea a Tiffany a dia tao anatin'ilay bubble tea a misy somary poudre indonésien misy goût épice na indonésiana dia marina fa importé ny Indonésie daholo a ny produit zareo dia ina moa le anankiray dia farany a virgin tequila sunrise tequila sunrise zany efa ianareo jus d'orange mifangaro sirop de grenadine dia tokony misy tequila fa maha virgin azy zany tsy nasiana alcool dia lasa jus ohatrany hoe cocktail virgin tequila sunrise dia mocktail zay izy dia zay zany a ny boisson eto zay en gros raha ohatra ny anao feedback kely a tsara le izy a matsiro daholo sakafo raha ohatra nga misy fanatsarana kely a tiana iatsipy a dia le qualité ana lait de coco satria tsara kokoa zany lait de coco raha ohatra ny hoe tena le vrai coco iny râpé dia iny angalana lait de coco fa manjary ely le izy raha vao le lait de coco en boîte no ampiasainy après raha ohatra ny hoe misafidy lait de coco en boîte misy lait de coco en boîte mamoaka tsiro original fa rehefa travailler loatra le izy dia manome ohatra amin'ny parfum na les conservation reny les coco huile de coco reny dia voilà fa zay fa en gros izy a tsara tena voyage sans zay tao hoe tena hoe nanao voyage culinaire dia nay daholo ohatra ny ahoana ho anareo izay tsy afaka makany Indonésia dia makao amin'ny Mercury Hotel araka izany a ny noty sakafo nomenay tao amin'ny Mercury Hotel dia 9/10 9/10 bravo be zareo zany anisan'ny voalohany raha izay nandramanay zay hoe tsara généreux copieux tena voyage culinaire tena ohatrany somary dépaysé kely mihitsy nareo mihinana ilay izy satria tsy dia mahazatra amin'ny palely izy voilà dia zay zay ny aventure anay tato amin'ny Mercury Hotel saotra betsaka ny aventure anay saotra betsaka ny abonné rehetrarehetra saotra betsaka débouché azoko zao saotra betsaka ny abonné rehetrarehetra dia manaraka ny TikTok Facebook Instagram dia vidéo zay dia photo dia YouTube dia misaotra anareo rehetrarehetra dia andao andramana foana piso volant daholo Zegny tegna sérieux ko tsy matokantania